Mbola ho ampitompon'Andriamanitra ho aminareo indray ny fahasoavany sy ny fiadanany ao amin'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Hivavaka isika riava. Manondrika ny lohanay manoloana ny seza fiandriananao izay Andriamanitra. Fa ianao ihany no Andriamanitra ay, ary Jesosy Kristy zanakao no tompo sy mpamonjy anay. Ekena ihany napaka amin'ny fiainanay. Hanovozanay hery koa ankehitriny hiatrehanay ny herinandro vaovao. Mitenena tompo voninkiananao izahay. Amen. Hevitra vaovao banjintsika mandritra ity herinandro ity. Jesosy Kristy tena nisy sady Andriamanitra. Jesosy Kristy tena nisy sady Andriamanitra. Fantatrareo ry havana fa Jesosy Kristy no ivo ny finoantsika. Jesosy Kristy no ivo ny fivavahantsika. Ka tsy mahagaga raha miezaka manafona ny fisiny tetỳ an-tany sy ny maha-Andriamanitra azy, ireo izay tsy mino na ireo izay te hanenjika azy. Raha misy tokoa izay fanenjehana mamaivay ataon'ny tsy mino, anankiroa ny tena misongadina indrindra. Voalohany dia ny hoe tsy misy teo amin'ny tantara akory zany Jesosy Kristy izany fa angano no foronina. Ary ny faharoa, fa misy ihany ny mieritreritra hoe nisy zany fa zao tamina nitsotro zany. Tsy Andriamanitra izany Jesosy Kristy izany. Izany no ezahantsika valiana ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Fizarana voalohany ary dia izao: tena nisy teo amin'ny tantara Jesosy Kristy. Tena nisy teo amin'ny tantara Jesosy Kristy. Satria tena olona izy tetỳ an-tany. Inona moa zany zao no maha-olona antsika? Natera-behivavy daholo isika. Natera-behivavy Jesosy Kristy. Nateraky Maria, fantatsika tsara zany. Tahaka ny zaza lehilahy jiosy rehetra noforana Jesosy Kristy. Noforana ny nofony, nofo amandray izy. Ny fahatanorany tany a Galilia any avaratry Israely na Palestina tamin'ny fotoanandro. Be dia be ny vavolombelona zany. Tena olona tahaka antsika izy satria mba mahatsiaro noana sy mangetaheta, ary tena nihinan-kanina tokoa. Arak'izay hitantsika ao Marka 7:20, Jaona 4:1-4. Tena olona tahaka antsika fa nanana fihetseham-po. Mba mitomany izy rehefa nalahelo, raha nandray fa maty Lazarosy sakay zany. Ary mba tezitra koa izy rehefa tsy araka ny tokony ho izy ny nampiasana ny tao amin'ny tempolin'Andriamanitra sy tao amin'ny kianja amin'ny tempoly. Eny ry havana, natsiaro ory, lehilahy ory, zatra fahoriana no filaza amin'ny tenin'Andriamanitra azy zany Jesosy Kristy zany. Ary izy aza no mitondra ny fara fahoriana indrindra tamin'ny namonjena antsika nandritra ny herinandro masina. Tahaka ny olona rehetra maty koa Jesosy Kristy ary nalevo, voarakitra amin'ny soratra masina zany. Ireo rehetra ireo dia ampy ilazana amintsika hoe tena olona Jesosy Kristy tetỳ an-tany. Izany natongavany olona tetỳ an-tany zany moa dia ambaran'ny soratra masina hoe ilay teny izay tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, voalaza ary amin'ny Genesis 1, toy izy nary amin'ny Jaona 1:5-12, dia ilay teny tonga nofo noentiny manazava azy. Izany hoe tena nisy noho ny tsy maintsy hanaovana sorona amin'ny tenany no natonga azy nofo tetỳ an-tany. Tena rano ny latsaka teo ambony hazo fijaliana izay mitory ny aina. Ny aina ny karaza-pahoriana rehetra ary faran'izay mafy indrindra hatramin'ny fahafatesana izay tsy mendrika azy aza Jesosy Kristy. Noho izany matoki ianao fa mahalala tsara izay fahoriana, izay fijaliana, izay hirifiry anantsika ety. Izany fahafatesana zany izay efa noraisian'ny raha teo. Efa nohamavaniny zany. Tahaka ny hoe rehefa manao vaksintsika ka na mety mbola tratran'ilay aretina aza dia efa maivana zany. Zany no efa nataon'i Jesosy Kristy.
tena mpamonjy izy, tena tonga tetỳ an-tany tonga nofo izy, ary tsy hoe zay voarakitra amin'ny soratra masina ihany, fa tena voamarina amin'ny alalan'ireo mpahay tantara izany natongavan'i Jesoa Kristy tetỳ an-tany olona izany. Misy tokoa ny mpahay tantara vitsivitsy tamin'ny taonjato voalohany sy ny taonjato faharoa no manambara izany visin'i Jesoa Kristy tetỳ an-tany izany, dia tanisa vitsivitsy monja ao. Anisan'izany Joseph Flavius, teraka ny taona 730 ary maty ny taona 590. Mpahay tantara jiosy. Ny tena nanoratany boky moa dia momba ny Ponte Pilato. Tamin'izany moa izay miresaka momba ny mpanjaka sy ny mpitondra no tena mahavantana ny olona ny mamaky azy, ka dia izany no mahatonga ny manoratra momba ny mpitondra teo amin'ny tantara. Ponte Pilato no antony nanoratany, saingy voasoratra kosa fa i Ponte Pilato izy dia tena nandefa ny Jesoa Kristy ombona tamin'ny hazo fijaliana. Tahaka izany koa i Tasita, mpahay tantara Romanina, teraka tamin'ny taona 750 maty ny taona 20. Nanoratra momba ny Ponte Pilato ihany, ary dia nanamafy fa tamin'ny andro ny fitondrany amin'ny governorany Jodia any Palestina tamin'ny fotoanandro dia nanamafy fa nandefa ny Jesoa Kristy nombona tamin'ny hazo fijaliana izy. Ny raby jiosy antsoina hoe Yehuda Anasi dia nanamafy fa talohan'ny Pasika jiosy tamin'ny andro ny Ponte Pilato gouvernoura dia nombona tamin'ny hazo fijaliana Jesoa Kristy. Ponte Pilato eto izany le antsoina hoe référence historique, izany no fanao tamin'ny fotoanandro, indrindra tamin'ny andro ny testamenta taloha. Raha ilaza fotoana anankiray dia tsy maintsy tononona ny anaran'ny mpitondra, izay fantatry ny olona rehetra hanamarina hoe tena nisy tokoa izany. Raha mamaky amin'ny testamenta taloha anao dia hita hoe tamin'ny taona fahatelo nanjakan'ny Nebukadnezara dia milaza taona izany. Eto dia le Ponte Pilato no ambara, satria tsy misy afaka andrahana izany na tsy mpahay tantara dia malala fa nisy izany teo amin'ny tantara. Ary izany koa mahatonga ny fiangonana rehefa nandrafitra ny fanekem-pinoana miainga amin'izay voalaza amin'ny soratra masina, mampiasa ny anaran'io Ponte Pilato io, dia haitsika tsara ny fanekem-pinoana apostolika ataontsika. Nijaly raha nanapaky Ponte Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Tena nisy teo amin'ny tantara Jesoa Kristy. Matoky fa tsy anganon-ganom-bavy anty taraka ny filazan'ny sasany ny momba ny Jesoa Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Maro ny olo malaza voasoratra voarakitra amin'ny tantara, anisan'izany Jesoa Kristy, fa Jesoa Kristy ny tena miavaka. Izy no nanamarika ny tantara fa rehefa teraka tetỳ ambonin'ny tany izy dia mizara roa ny vanim-potoana tetỳ ambonin'ny tany ary eken'izao tontolo izao, dia ny hoe ny talohan'i Jesoa Kristy before Christ sy ny taorianan'i Jesoa Kristy after Christ. Izy mihitsy ny tompon'ny tantara, ary mbola ho avy any amin'ny ranolanitra izy hitsara ny velona sy ny maty hamarina ny tantara etỳ an-tany. Tena nisy teo amin'ny tantara izy, ko aoka tsy rebireben'ny olona isika, fa tena tompon'ny tantara izany Jesoa Kristy izany. Fizarana faharoa sady farany, raha misy izy efa nianjehana atao amin'ny sasany everiko ihany dia ny hoe raha nisy ary tsy Andriamanitra izany io, tena Andriamanitra Jesoa Kristy, tena Andriamanitra manomboka teo amin'ny fahaterahany. Nambara teo moa natera-behivavy izy, afantatsika tsara fa tsy avy amin'ny firasana ranofony Josefa sy Maria. Maria mbola virgine, fa nambara amin'ny tenin'Andriamanitra zay le hoe le teny tonga nofo, fa ny fanahy masina no nikotrika ny zaza tao ankibon'ny Maria. Aza ny fomba mahagaga izany dia efa famantarana milaza amintsika hoe tena Andriamanitra Jesoa Kristy, tena zanak'Andriamanitra lahy tokana. Rehefa natao batisa moa izy dia mamafisin'Andriamanitra ray tamin'ny feo tao anatin'ny rahona izany ka milazany hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no hoe noho Andriamanitra Jesoa Kristy. Raha mamaky ny Romanina 7:7 anao dia hita fa na dia nalaim-panaza Jesoa Kristy dia tsy mba nanota, ary tsy zakan'ny tsy mino izany, mitady ny fomba rehetra ny tsy mino ilazana ny hoe tsy Andriamanitra izany Jesoa Kristy.
nalaza teo amin'ny tantarako ny film nantsona hoe La dernière tentation du Christ, film nivoaka tamin'ny taona 1979 izay nitanterahan'ilay antsona hoe Martin Scorsese. Inona moa ny votoatiny momba ny Jesosy Kristy tokoa ny votoatiny. Jesosy Kristy mitory ny filazantsara, Jesosy Kristy manao fahagagana, fa nasehony hoe Jesosy Kristy mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Jesosy Kristy mba nanota koa. Jesosy Kristy tsy nanam-po fa rehefa tonga ny herinandro masina nomboana tamin'ny hazo fijaliana izy dia tsy nieritreritra n'izany hoe atao sorona ny ainy hamonjena izao tontolo izao. Izany ilay Jesosy Kristy torony eo. Ka dia nidina hono Jesosy Kristy nidina tao ambony hazo fijaliana dia nanambady an'i Maria Magdalena hono dia niteraka nananjanaka dia nanao asa fitadiavana mivelona tahaka ny olona rehetra. Dia mirohatra moa ny olona mijery kanefa be dia be ny firenena izay nandrara ny tsy andefasana izany sarimihetsika izany, ary ireo firenena vitsivitsy izay nandefasana dia nanjary nisy korotana, nisy ady, nisy vakitrano, nisy vonolona. Nefa rano moa dia voarara mihitsy ilay sarimihetsika. Azakako tsika fa mbola be dia be no ataon'ny olona mandra-piavy ny tompony andraony lanitra, mbola hanenjehana ny hoe tsy nisy izany Jesosy Kristy izany, tsy Andriamanitra izany Jesosy Kristy izany. Nefa dia milaza aminao amin'ny tenin'Andriamanitra fa tena Andriamanitra izy, tena Andriamanitra velona izy, tena niaritra taminy ny fahafatesana ary nekeny izany fanambara ny mpahay tantara teo. Tena nitsanana avy tamin'ny maty izy, dia rano matitiko 2024 ary marika koa izany manambara fa Andriamanitra izy. Ary rehefa avy nitsangana tamin'ny maty izy dia mbola niseho nandritra ny 900 andro, betsaka ny vavolombelona izany, na ny apôstôly na ny vahoaka marobe. Ary mbola tao anatrehany apôstôly sy ny vavolombelona hafa koa no nampiakarina azy velona ny an-danitra. Andriamanitra velona Jesosy Kristy izay ivavahantsika. Misy koa manentsika hoe mivavaka amin'ny razam-bazaha, tsy razana fa olona velona. Be dia be tokoa ny olona mivavaka amin'ny maty etỳ ambonin'ny tany, na dia olona nahita fianaran'izao azy. Fa Jesosy Kristy Andriamanitra velona, izany no Andriamanitsika. Araka ny voalaza ao Matetiko 20 manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany. Ka inona moa izy izany raha manana ny fahefana ny an-danitra sy etỳ an-tany? Tsy Andriamanitra izany, tena Andriamanitra Jesosy Kristy. Ny apôstôly Paoly dia milaza azy amin'ny Kolosianina 2:15-20 Jesosy Kristy no endrik'Andriamanitra. Tao amin'ny Jesosy Kristy naharinana zavatra rehetra. Tsy mba nohariana izy fa mpiara-mahary amin'Andriamanitra. Ary izay indrindra manerana ny olona masony hoe olombelona ve dia Andriamanitra, fa ao amin'ilay fomba na endrika telo na ilay personne telo isehoan'Andriamanitra, antsoina amin'ilay hoe trinité Andriamanitra telo izay iray, no tena atakarantsika amin'izany mahandriamanitra ny Jesosy Kristy izany. Amin'ny fotoana tahaka ny ahoana miseho ray Andriamanitra rehefa mahary izao rehetra izao, mitondra sy mandamina izao rehetra izao, providence de Dieu. Amin'ny fotoana tahaka ny ahoana, satria nanota isika ary fahafatesana amin'ny tambony ota. Teo amin'ny fomban'ny jiosy dia tsy maintsy misy ny sorona natao hosolon'ny ota mba ho famafana izany. Izay no naneken'Andriamanitra ny hoe ho tonga nofo tetỳ an-tany ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka dia ino no natao sorona, izany no mahatonga azy olona, fa tena Andriamanitra izy. Ary amin'ny Genesis 1:1-2 tamin'ny voalohany Andriamanitra, Jaona 1:2 tamin'ny voalohany teny. Rehefa kambana ny samy tamin'ny voalohany ka isorona, ny teny izany egalina Andriamanitra. Toy izany Jaona 1:4-20 ary ilay teny renitsoratra dia tonga nofo. Izany no fomba filazana tamin'izany no filazana ny hoe tonga olona mantsy an'i Jesosy Kristy. Noho izany ilay teny izany dia tonga nofo, ilay teny nefa dia Andriamanitra, arak'izay Jesosy Kristy izany dia Andriamanitra. Zava-miafiny izany. Fa manana ny fomba isehoany amintsika Andriamanitra tahaka ny isehoany sy itarihany antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka izany no mahatonga an'i Jesosy samy laza ao amin'ny Jaona 3:30 hoe izao sy ny ray dia iray ihany. Zava-miafina tokoa izany.
fa tsy afaka hiteny izany izy raha tsy manana izany fahefana zany. Ary dia mbola mafisina ny hoe matokia fa mbola ho avy any amin'ny raha lanitra izy hitsara ny velona sy ny maty. Tsy manana fahefana hitsara atsika izy raha tsy amin'ny Andriamanitra azy. Ary efa inibetsaka Jesosy amin'ny filazany tsara ny manao fanoharana, anehoana izany hoe izy anie ny mpitsara fanoharana ny amin'ny vehivavy 5 endry sy ny vehivavy 5 adala. Ny 5 adala no lavina satria tsy nahatratra amin'ny farany tamin'ny fitehirizana ny solika fitaiza. Ny fanoharana ilazan'ny tompony hoe ho avy ny andro sy izay rehetra manao amiko tompoko ny hiditra amin'ny fanjakany lanitra. Dia ny tany saina ny sokajin'olona ilazany hoe miala amiko fa tsy fantatra akory ianareo. Tena mpitsara izy. Izay no maha-Andriamanitra azy. Izany ilay Andriamanitsika ary avana. Ka iaho mamarina hoe tena nisy teo amin'ny tantara Jesosy Kristy. Tena Andriamanitra Jesosy Kristy. Fa na dia be voninahitra aza izy dia nanaiky nidina ho tonga nofotra etỳ an-tany mba ho atao sorona ho famonjena asy alao. Ka ho anao izay tena efa manana ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, aza mety areboreby intsony. Ary anao izay mbola misalasala, anio aza manamafy ny fonao. Efa vita ny famonjenanao. Raha mino amin'ny Jesosy tompo anao dia ho vonjena koa. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.